Any aratompoko lasa ny vahintsika mitony fiarahantsika toy izany hatrany ny vaovao eto amin'ny JT mbola ny raha makasika ny Ambotro Manjaka araka efa natsidika teo dia natsiaro voasembatsembana ny asa fanaovan-gazety rehefa nalainy mpitandro ny filaminana ankeriny ny fitaovan'ny mpanao gazety teo am-panatanterahana ny asany teny Ambotro Manjaka Omaly Takariva ary mbola fafana ihany koa ny sary tao anatiny fietsika izay meloa ny lalàna 9/7/2020 momba ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety nanomeliky ity avokoa ny vondrona misehatra amin'ny serasera rehetra tateriny Jery Edouard sy Dolphe Rakotiniana antsika ny vaovao makasika izany. Tsy mbola voahaja ny zon'ny mpanao gazety ary voambana ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety sy ny fitaterana vaovao marina ho an'ny mpiaramonina. Mpanao gazety misy roa no niharan'izay herisetra izay. Anisan'izy ireo Imam Rael mitantara ny zava-nitranga. Nirehatra nakanaka sary kosa sady ny andro teo dia avy eo nisy andiana gendarme avy any anaty tanàna izay manao opération tany no tonga dia nitsangana amin'izay zany izay naka sary dia ireo gendarme avany ireo no tonga dia tabataba hoe tsy mahazo maka sary ny roa taminay no nanatona ny fandromo zany tafala ny anankiray tonga dia nalainy le fakatsary zany fa foy sary dia nalainy le fakatsary dia izy namafany le sary fa ny anako tsy meko le fakatsary dia nisotsotomina koa natositosiny miaraka amin'ny teny feno herisetra moa anatin'le izy zany za manazava hoe mpanao gazety dia valiteny hoe tsisy miraran'izany mpanao gazety zany fa vonoiny dia tsy mety meko so izy moa fatotra amin'ny tanako dia nitasomiko taty ambany dia niteny amin'izy hoe potehako iny fakatsary iny dia nandritra izay zavatra nitrangatranga izay zany no nisy lehibe anjareo tonga ohatrany hoe nanala anjareo teo nafahako tafala teo fa raha ohatra zany mbola tafandry kely teo dia mety ho simba le fakatsary izy lasa ny marobe lasa teo akaiky teo. Malonja indrindra noho ny ray feo nanameloka tanteraka izany fahitsakitsahana ny lalàna ny fanaovan-gazety izany ny CRIMAD na ny collectif des reporters d'image de Madagascar sy ny olafitry ny mpanao gazety satria ny mpitandro ny filaminana no tokony hanaja ny lalàna indray no mandika izany hoy ny fanambarana nataon'izy ireo. Zavatra nitranga teny dia fakana kiriny ny fakana sary ny mpanao gazety mpakasary teny ary namonona sary tao anatin'izany appareil izany izay efa tena mihoatra ary tena fanitsakitsahana ny lalàna fanaovan-gazety satria ny lalàna fihetsika dia mazava ho azy fa mila ampiana ary ny mpanao gazety mba ahafahany manao ny asany ahafahany manatanteraka mamoaka izay vaovao tokony ho fantatry ny olona. Voararan'ny lalàna fa 9/7/2020 tsipika aotra 7/20 momba ny serasera sy ny asa fanaovan-gazety ao amin'ny andininy 9/20 ny herisetra ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'ny mpanao gazety. Satria zon'ny olom-pirenena mahalala vaovao na mitovy amin'ny zavatra rehetra na tsy mitovy. Zay zany no anankiray. Zay ny melohan'ny olafitry ny mpanao gazety sy ny filohan'ny fikambanana mpanao gazety mpakasary. Tsy azo atao zany. Fantatra zareo ve zay? Zay lafin'ny lalàna zay. Ary matetika tatoato miverimberina foana izy io. Efa naneo ny ahai ny manoloana ireo tranga toa manao sesilany tamin'ity taona 2020 ity izay manembatsembana ny asa fanaovan-gazety ny ho lafitra ankehitriny. Ajantsika ireo makasika izay vaovao izay fa ivadika pejy mba vaovao hafa isika satria namoaka ny didy ny tribonaly arabarotra tao Paris manoloana ny fanolanana teo amin'ny kompani mpitaterana bakabaka Air France sy Air Madagascar nandany andony vola mitentina $970 ny kompani malagasy saingy nitsipahany fitsarana izay efa makevitra izay mamitina vaovao trany Jery Edouard sy Douda Rahajaharinjato. Tsy maintsy handony vola mitentina $970 ny kompani Air Madagascar nanomerary ny kompani frantsay ny tribonaly arabarotra tao Paris ny alakamisy teo. Anton'izany ny fanofan'ny kompani Air Madagascar fiaramanidina A340 miisa roa hatramin'ny taona 2020 efa nahavita nanapitra ny vola tokony ho aloha ny orinasa malagasy saingy mbola nitaky vola fanampiny indray ny ankilan'ny frantsay mifototra amin'ny tsy fankazahoana eo amin'ny fifanarahana arabarotra ny olona narak'izany. Voatery handany vola indray ny firenena malagasy manoloana ity tranga ity nanao fanambarana ny orinasa Air Madagascar fa mbola hiady hatramin'ny farany satria mahatsapa tena ho manana ny rariny manoloana ity raharaha ity. Tsisy fiantraikany amin'ny sidina sy ny zotram-piaramanidina trandrahan'ny kompani malagasy kosa nefa ity didim-pitsarana ity raha ny fanambarana hatrany.
fa nidina teny fotony tafy fariny any hoe tahitany mponina androany ny candidat ho be ny tanàna Rokotor Sofaniry Albon na Ibaba ankoatray dia naroatra nanentana ireo mponina ahay any safidiny ihany koa izy amin'ny fidianana be ny tanàna ho avy eo. Manartsoa Andavamamba anaty azo isotry isan'ny faritra mafana eto andrenivohitra saingy tsy nahasakana ny candidat be ny tanàna Rokotor Sofaniry Albon na Ibaba iaona sy hita fa mivantana amin'ireo mponina. Faritra na lehibe azy radio ny tetika izay no nisafidiana ny hidiny ety fotony. Afatra mafonja nampitainy Ibaba teto ny mahazava-dehibe ny fahaizan'ireo mponina maneho ny safidiny amin'ny 17 Novambra ho avy izao. Mba olona vonina ny hitondra fanovana marina sy azo tsapahitanana eto amin'ny tanàna Antananarivo amin'izay no hitantana hoy izy. Anomboka tsy ela ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsiana ny tanàna ka aoka isika ho mailo sady dia nyzao izay afietsika ataon'ireo ampilatsaka ho vidiana ka enoy ny feonay jereo ny ataonay ampilatsaka ho vidiana mba hitondra marina amin'ny fampandrosoana ny tanàna antsika tokoa ve olona hitatana ny tanàna no apetratsika eto ampandroso ny fiainam-bahoaka amelona indray ny asan'ny vohitra ary ihany koa isiany fahaiza-mandamina sy ny fahaizana amin'ny fampiresaka ny entina miady anatanterahana an'izany. Teo am-pamaranana dia nirary ny izoran'ny fampielezan-kevitra araky ny rariny sy nitsy ny tenany na dia misy amin'ireo candidat sasany aza ny hoe efa manao izany sady mialoha ny fotoana voatondro. Fahatetsy-ankilany kosa dia tena miboribory-tany fahaenina no safidiny candidat naina citoyen nanaovana fitsidiana androany naingevena Mbatolampy ny azona Peflo ankenieny ampandrim-behivavy avarakazo hatrany Ambodimita nisy ny resadresaka amin'ny fanaovana candidat tamin'ny mponina mariana fa mbola hitoana amin'ny faritra hafa manerana ny Antananarivo renivohitra ny fitsidiana ho ataony candidat naina citoyen. Rehefa nandalo nitsidika rehetra amin'ity fokotany ity zay niaraka tamin'ny Monsieur le Maire tondra ny larana faha-efatra andriamatoa nainandray citoyen zany dia nahita fa tena feno fako be tena niavoavo be fakany ny fako hitanareo zao fa efa manomboka natao anatin'ny 3 andro ary dia hita izy fa efa nanomboka ny madio niverina izy hoe tokony ho atao satria voalohany indrindra iny aloha dia tindrovina ny resaka hoe fahasalaman'le mponina efa ela tsy mba dia nisy nandray andraikitra zany fa dia ohatrany ravoravo-tanana tsy fantatro na iza moa zany no tokony andraikitra tena tokony andraikitra fa na dia mbola tsy teo amin'ny atao hoe mbola ao anatin'le tena hoe fitondrana ary andriamatoa candidat ho be ny tanàna dia fa nandrainy andraikiny izy eo amin'ny fanatanterahana amin'ny fanadioana n'ity tanàna ity betsaka ny fotodrafo sasa efa hiverina ihany koa fa simba anisan'izany ireo tetezakazo ny pompy be lehibe koa no maty tsy mandeha tetikasa ho eritreretiny andriamatoa be ny tanàna ohatrao daholo zany amin'izao tsika na dia mbola eno na dia mbola tsy ao anatiny atao hoe mitantana ny Antananarivo ary izy dia efa mandray andraikitra araky le fitenenana ihany koa hoe asa fa tsy kabary ireo moa zany atao hoe asa tana maro misy atao hoe solon-tsakafo omenan'izy ireo le olona koa moa zany tena mampalahelo ao anatin'ny tena fahasairana tanteraka le olona tsara ny zareo ary mba ny solon-tsakafo omenana azy ny tanàna madio dia izay ny antony anaovan'ny zareo an'izy io. Fa mandray anjara amin'ny hetsika iray momba ny resaka trano fonenana ny planetara ity orinasa ity izay miavaka amin'ny fanamboarana fanaka sy zaridaina arao ary ny fanampanazavana mahakasika izany. Miavaka manokana amin'ny fanaka rehetra ny ato amin'ny planetara izy ireo izay misehatra ranoray amin'ny fampiasana fibrésine ao akora fototra. Planetara moa dia spécialiste au mobilier du jardin izany hoe manao ny fanaka rehetrarehetra vita avy amin'ny fibra na résine izay misy transat ao balancelle, table à manger pour 6, 10, 14 personnes même dia misy ihany koa ny table à bar izay hitantsika etsy aoriana etsy. Marina fa ny planetara dia manana tranombarotra eny Ankadimbahoaka fa azo tombony kokoa ireo tonga ny tanjom-bato mitsidika ny trano eva satria misy ny tolotra manokana.
mampiavaka ny planetara anomezana fahafapo anareo mpanjifa mandritra an'ity salon de l'habitat ty dia manao remise na 20% ho any entana rehetrarehetra tsy akanavaka izay dia misy ihany koa ny cadeau ho anareo izay manjifa ty na ohatra hoe tsy manjifa ny entana amin'ny vidiny feno aty ary nareo fa manao commande aty fotsiny dia mbola valable les remises na 20%. Mbola nisa mampiavaka ny planetara ihany koa ny amafiny entana sy ny sarany izay tena natao sahazany be sy ny maro ary mbola manome antoka mandritra ny 2 taona ihany koa. Dia mampiavaka ny planetara zany dia akoatran'ireo entana izay efa hitany amin'ny atelier sy hita ao amin'ny magasin izay ety Akadibahoaka en face ny Galana dia mandray commande ihany koa izay sur mesure. Hatramin'ny alahady izao ny hetsika izay andraisan'ny planetara anjara ny Tanjombato ka manentana antsika ho tonga andray anjara amin'izany. Iny ihany koa ny atodika eny anaty tongambarotra melona rano ny tapany faharoa ny JT androany. Iny ary taferany somatsara eto amin'ny tapany faharoa ny JT tsika amin'izao fotoana izao ndao tsika anaraka ny vaovao mahakasika ny kolontsaina ao anatiny hoaiza. Lexi. Ny hoaiza moa dia zanam-pandarina eto amin'ny JT anoloranao antsika ireo fandaram-potoana ara-kolontsaina mahoraka indrindra amin'ny farany herinandro ho avy io. Isan'izany ny famoahany groupe aina ny arakirany vaovao mitondra ny lohateny ho mandrakizay sy ny maro samihafa rahantsika izany. Herinandro mahery sisa dia higadina ny fampisehoana ataon'ny groupe aina any amin'ny plaza Ambefilo mandrakizay io no nampitondraina ny anaran'ity seho lehibe ity izay tiana baroa ny groupe aina izay tsy dia matetika loatra hita antsehatra tondehibe tsy tokony andalo fotsiny ho an'ny mpankafy azy ireo raha ny fanazavana. Mahatonga an'izy aloha hoe ho mandrakizay satria iny riny zany dia isan'ny nanamarika ny mpankafy ary tsapanay zany tato amin'ny groupe aina hoe isan'ny hira nakafizin'ny mpiaino sy ny mpitihira malagasy izy. Zay ny nahatonga azy natao hoe ho mandrakizay ny lohateny. Dia ny seho goavana mety tsy voisako ihany tsy nanisa moa fa ngamba ny raha ataoko hoe ohatran'ny fandimy le ngamba. Efa mambolana ny fiketrehan'io seho ataony sabotsy 20 oktobra io raha ny fanzavan'izy ireo ato mombana ny fotoana sy hanomezana ny tsara indrindra dia tsy manao tandrevaka ny famerenana mihitsy ireo mpikambana ao anatin'ny groupe aina. Eo amin'ny era 30 no ataonay satria le album voalohany faharoa fahatelo zany renenendra ho lalaovinao dia mazava ho azy le album voalohany ohatran'le hira teo zao hiran'ny album voalohany dia misy efa tena tsy tadidy tsara tsony le izy dia mila verina moa mila tsaraina koa zany na efa tadidy ary le izy dia mila tsaraina moa ny fandrindrana azy keo mila vaozana manaraka ny toetrandro dia mpitendrika eo mila sarina tsara zany miaraka amin'izy dia tsy maintsy manao répétition lolo zany. Ampahany ao anatiny ao zany dia satria ampisehoana an'le album fahatelo izay amin'io zany vao tena hoe akarina tsehatra goavana reo hira reo dia moa misy hira maromaro vao navoakanay vao aingana izay mbola tsy lalaovina antsehatra mihitsy fa amin'io izy vao entina antsehatra. Dia ny fahatelo manaraka izany misy an'ireo le mpandrindra dia miaraka aminay amin'ireny fanatontosana an'le clip sy horonany tsara reny dia hiaraka hiakatsehatra aminay ry zareo amin'ny fotoana io. Dia ao zany na dance sy ny tarika Rakoto Fra Junior.
mampanantena fotoana mamy amin'ny mpankafy azy ireo ny groupe aina amin'ny sabotsy eriny eny amin'ny 20 oktobra manomboka amin'ny 3 ora tolakandro eny amin'ny canal 7 vidéo ankorin-dratsy eny amin'ny plaza Ampeflo no ahitana ny tapakila afana mijery izay sy izay. Zay no makasika an'iny izay ankorintsika marina fandarina satria efa lasa dia lasa ny fotoanantsika ialantsy ny fanarahanareo ny zanam-pandarina mahazatra antsika raha mipitso hitondra maro samihafa ho antsika indray izy eto amin'ny JT fa mialoha ny teny isarahana ndoantsika anaraka reo no filazana mety toetriny andro raha mipitso. Paperline, le choix de votre succès. Tsorotsika fa somary nangatsitsika atao ny tapany maraina sy ny alina mazava ho azy zany fa dia noho ny fisiany aloka zany hoe aloko ny rahona manera Madagasikara manomboka amin'ny faritra Diana mandalo amin'ny faritra Sava dia fahitantsika fa miamidina maripana no fisiany izay andian-drahona manaloka ny Madagasikara izay ho any faritany ny Mahajanga dia hitantsika ihany koa fa mitakona hatrany ny masoandro any Sofia sy Betsiboka ary Melaky ny amin'ny faritra Boeny no voalaza fa hibalika ingabe masoandro ho any faritra any Tomasina dia mbola takona ihany koa ny takony rahona ihany koa ny masoandro amin'ny faritra telo dia loatra mangorona Lanjirofo ary Atsinanana ho antsika eto andrenivohitra moa dia somary takony izany ny maraina ary hibalika ny atoandro fa iverino takona indray ny Takariva ho an'ny Nalamanga sy Vakinakaratra Itasy ary Bongolava ho an'ny faritany Fianaratsoa hitantsika hatrany fa dia mbola eo ry andian-drahona manakona masoandro ho anjara ny faritra Dimy Amoromany Matsiatra Ambony Orombe Vatofafitovonany ary Atsimo Atsinanana farany faritany Toliary dia any faritry Andro ihany no isy masoandro ibalika raha ny voavinavina fa mbola tratry ilay andian-drahona ihany koa ny masoandro any Anosy sy Atsimo Andrefana ary any amin'ny faritry Menabe. Tapitra amin'ny fiarantsika tompoko ary dia metraka mandra-peonao antsika fa no fotoana andrapitso indray nomboka amin'ny fitora sasany eto amin'ny Drumina ao anatin'ny le JT. Veloma tompoko. Malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santia mividy volamena voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Saradis, société de distribution représentant des grandes marques Premier, Paperline, Lexi et Corès, fourniture de qualité à prix compétitif au meilleur service. Vous a présenté le JT. Tsimtsahatra mikarika izay tsara ho an'ny zanaka sy lipi. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Diara nanolotra anao teo ny le JT. La saveur ultime des fruits. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper,
Essayez Glissantance Thérapie. Intégrez une école de renom, Intégrez Immédiat, qui vous propose 2 types de formations. Une formation universitaire, une formation professionnelle Immédiat. Vous présente mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara tato anaty logité miaraka amin'ny tsara Saradi, Lousirai, Tsikirai. Lavatra kely, ofinaritra ny tontolo andronao. Nanolotra ho anao teo ny logité. Efa nivoaka izao ny smartphone Itel S15 plein écran waterdrop, manana caméra selfie 16 mégapixels afahanao maka selfie tsara sy mazava be. Miarabanao tonga soeto amin'ny Brico10 Ambohibao. Brico10 nanolotra anao teo ny logité.